Ry havana, ho ampitombona aminareo hatrany ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Tsy mitsahatra izay Tompo, ny midera, misaotra, mankalaza, manome voninahitrinao isaky ny maraina izao, satria tianao izay dia nomenao tombonandrom-pahavelomana. Voninahitra ho anao Tompo, mamindrafo aminay anefa ary mangataka ny fanahy masina mba hameno ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mbola manohy hatrany andreo izay mandrodana ny finoana na pozina amin'ny finoana isika. Anio dia ny fiatsaram-belatsia. Ato amin'ny Baiboly, ny fiatsaram-belatsia dia toetran'olona heverina ho toy izao sy izao kanefa tsy izy. Ny Grika dia nisintona ny fiatsaram-belatsia avy amin'ny teny hoe acteur, mpandray anjara amin'ny tantara na teatra na filma sy ny sisa. Arabaky teny, ny dikany dia ilay mitondra saron-tava na masika, izany hoe heverina ho izy nefa tsy izy, heverina ho mpivavaka nefa tsy izy. Hoy Jesoa ao amin'ny Matio 10:17 ka hatramin'ny 17. Matio 10:17 ka hatramin'ny 17 raha miresaka ny amin'ny fiatsaram-belatsia na koa ny mpiatsara-velatsia izy vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ry mpiatsara-velatsia, marina ny namana ninisaianareo hoe ity fireneny ity manaja molony fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Amen. Ry havako, naverin'i Jesoa eto ny tenin'Andriamanitra tamin'ny vahoakany tao amin'ny Isaia 29:17. Izay fiatsara-belatsian'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fivavahana taminy. Jesoa eto amin'ny Matio 10:17 ka hatramin'ny 17 dia milaza ny fiatsaram-belatsian'ny fariseo. Aleo ataony rakitra ho an'Andriamanitra ohatra ny vola tokony mba anohanany ny ray aman-dreniny efa antitra. Hitantsika eo amin'ny 5 izany, satria te hiseho ho mpivavaka izy. Azo jerena Matio 10:17 dia jereo koa anie ny ohabolana 7:20, ohabolana 7:20. Tena ratsy ny fiatsaram-belatsia satria hoy ny Tompo, foana ny ivavahan'ireo amiko. Dikan'izay izany tsy misy dikany, tsy misy lanjany, endrika ivelany fotsiny, ary azo lazaina hoe fandanimpotoana aza ilay fivavahana amin'izay fotoana izay. Ny ankasitrahan'ny Tompo ry havana ny tena tsara, fa tsy ny fisehoana ivelany eo mason'ny olona. Dia tadidintsika tsara Marta sy Maria, fa dia Marta tsy nankasitrahana fa Maria no nankasitrahan'ny Tompo. Tantara fantatsika ato amin'ny Baiboly izany. Noho izany fahadio ny fiatsaram-belatsia. Fiatsaram-belatsia eo mason'Andriamanitra mody ho na ho toy ny ho, sy ny fiatsaram-belatsia eo mason'ny olombelona. Ny olona miatsara velatsia mantsy dia manao izay mahatsara azy fotsiny eo mason'ny olona, fa ny ao anatin'ny fony nefany tena lavitra an'izany. Andriamanitra sy Jesosy Kristy indrindra ary ny pitsika ny fanahy no mahafantatra ao anatintsika ny amin'izany fiatsaram-belatsia izany, na ny tena marina ry havana dia fahadio ny fiatsaram-belatsia, fampozina ho amin'ny fiainantsika, indrindra ny fiainana ny finoana. Amen. Hivavaka ary sika. Ry Tompo ray any an-danitra mangataka aminao indrindra izahay, alaviro esory aminay ny fiatsaram-belatsia. Matsiaro izay amin'ity anio Tompo, raha misy olona tena sahirana mihitsy amin'ny lafiny rehetra ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-bola, ara-pitaovana, dia mba vangio izy ireny, ampio izy ireny, vonjeo izy ireny Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho tanteraka aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ka hameno ny fiainanareo Tompo, fiainanareo amin'ny Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.